Salama daholo androany isika dia ndaondray raha hiresaka ny mahakasika ny tontolon'ny zavakanto indrindra fa ireo mpanakanto kalaza no horazantsika atao anatin'ity video ity ka tsy diso anjara amin'izany i Arna na koa i Marina Lemary izay fantatry ny be sy ny maro tsara moa izany mpanakanto Arna izany amin'ilay sady tsara vatana no mahay mandihy ary tsy vitsy moa ny malagasy nilaza mihitsy tamin'izany fa ity izany ilay Beyoncé gasy. Rehefa nisafidy ny tsihira ny izao tontolo izao tao anatin'ny fotoana lava i Arna na koa i Marina Lemary dia amin'izao ankehitriny izao dia fantatra fa hiverina hihira ho an'izao tontolo izao ny tenany ary efa maro sahady ireo mpankafy miandry azy amin'izany fiverenany izany ka ny fanontaniana mipetraka amin'izao fotoana izao dia ny hoe mety ho hisy ve zany ny fampirahampeon'izy sy Big MJ izay vadindefo mandriny teo aloha sa ahoana ho izy nareo ka izay ny fakafakana amintsika atao anatin'ity video ity ka manasitsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany asa diny ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay rehefa misesy tonga gasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampendrely isika fa avetrany tonga de vavany ndawary. Rehefa miresaka ny Arna moa isika dia ny zavatra tonga ao an-tsaintsika voalohany dia ilay hoe vadindefo mandriny Big MJ no sady nampiara-peo izy roa tamin'izany fotoana izany raha oharina amin'ny mpanakanto vahiny izy ireo tamin'izany fotoana izany dia toandry Beyoncé sy Jay-Z mihitsy raha ny fahitany be sy ny maro an'izany Arna sy Big MJ izany. Maro ny mpankafy azy roa ireo tamin'izany fotoana izany indrindra fa ny tanora izay tena tafalatsaka tanteraka tao amin'ny vazo izay niarahany Arna sy Big MJ izany raha tsy hilaza isika afa-tsy ny vady izay niarahan'izy ireo nampiara-peo voalohany natao tany Tamatavy moa ny horonan-tsariny ny vady iny tamin'izany fotoana izany izay niarahan'izy ireo tamin'ny Kevin Deris ilay réalisateur tena fantadaza raha ho an'ny réalisateur malagasy. Nanomboka teo dia nitohy mofy izay aventure tao anatin'ny resaka mozika izay niaina ny Big MJ sy Arna izay ary feno ny nosy ray manontolo tamin'ny lazany ireto mpanakanto roa ireto tamin'izany androny. Tsy vitany mpiara-mihira ihany na koa nampiara-piantsotro izao ihany i Big MJ sy Arna fa tena mpivady ny ray trano mihitsy izy roa ireto tamin'izany andro zany ary tena nahay ny fandamina izy ireo tao anatin'izay sehatry ny lamozika sy ny tokantranon'izy ireo zay. Raha atao jeritodika kely ny tantara izay nampifandray azy roa ireto dia toa irony tantara amina filma irony mihitsy satria fantatra fa talohany Arna izay ho lasa vady an-tranon'ny Big MJ sy hampiara-peo tamin'izay dia mpandihy ny Big MJ moa i Arna tany am-piandohana izay niara dia tamin'ireo vehivavy manja kely izay mpandihy ny Big MJ tao anatin'izay fotoana izay toandry Nasira izay lasa nanao anirony karazana salon de beauté irony satria izay moa ny zavatra tena tiany ary izay tokoa moa ny zavatra tena imatimatesany sady hainy moa izay fanaovana kojakojana hatsaram-behivavy izay. Fa i Arna kosa dia nanohy tamin'izay resaka fahaizany mandihy izay dia nanomboka teo ny tsiro moa ny fifankatiavan'izy roa ireto satria io fitiavana io dia tsy azo terena ary tsy azo baikona fa foy ihany no mametra an'izay resaka fitiavana izay ka latsapaka ary raiki-pity izy roa kely ireto lasa iny ny fankatia hitantsika iny dia nanomboka teo raikitra ny fampiarahampeo ary dia tena nipoaka mihitsy izay fampiarahampeo nataon'izy ireo zay nalaza nanerana nosy na ny tany ampitan-dranomasina aza dia tena hita fa nankafy an'izany sanganasany Arna sy Big MJ izany tamin'izany fotoana izany. Nahazo kontrana concert marobe izy roa kely ireto izay tena nanao tour de mada sy ny tany ampitan-dranomasina mihitsy tamin'izany fa satria maro ny mpankafy azy ireo ary nanaitra ny maro sady nahatalanjo na raha nahita ny tena fifankatiavan'izy roa ireto tamin'izany fotoana izany. Ao moa ireo tena mihevitra fa toandry Jax Rose mihitsy izy roa ireto ary tsy noeritreretina hisaraka mihitsy fa tena couple forever raha i Arna sy Big MJ izany araky ny voalazany ireo izay mpanaradia sy mpankafy anireto mpanakanto roa tonta ireto. Fa io moa zany na dia mifankatia tahaka n'inona rehefa tsy anjara ilay fifangatiavana
dia tsy maintsy tonga amin'izay resaka fisarahana izay foana. Rehefa ela niarahana izy roa ireto dia iny fa raikitra ny fizarahana izay nisy tamin'ny Big MJ sy Arna izay ary nanaitra ny be sy ny maro moa raha naheno fa nisaraka i Big MJ sy Arna izay ary maro ihany koa ireo nametra-panontaniana amin'ilay hoe inona tokoa ny tena antony nampisaraka anireto couple parfait izay tao anatin'ny resaka zavakanto ireto fa toa tsy nampizin'ny be sy ny maro mantsy raha nahita an'izay fisarahana tampotampoka izay nisy teo amin'izy roa ireo zay. Tsy vitsy amin'ny mpankafy no tena nalahelo raha nandre fa tena nisaraka tanteraka i Arna sy Big MJ. Nanomboka teo moa dia tena niova tanteraka ny tantara. I Big MJ moa dia nanohy amin'ny asa amin'ny maha artista n'izao tontolo izao azy zay ary ny haniakatra foana ny lazany nanomboka tamin'izay. Fa i Arna kosa dia tsy hita tampoka teo tsy fantatra hoe nakaiza na nakaiza i Arna izay tena nankafizin'ny be sy ny maro tamin'izany fotoana izany. Fotoana vitsy taty aoriana dia iny fa fantatra amin'izay fa niova ny hira ho an'ny hira evangelika izay ho an'ny fanampona Andriamanitra i Ramatoa Arna izay vady andefamandrin'ny Big MJ teo aloha. Raha zatra nahita ny Arna tao anatin'ny lamba sexy sy tena manaitra ny tanora tamin'izany andro zany dia iny fa niaraka amina zipo lava sy robe lava be izay mandrakotra ny vatany iray manontolo no nahitana an'izany Arna izany tao anatin'ny hira evangelika sady niova ho marina le maro mihitsy moa ny anarana izay noentiny niakatsehatra tao anatin'izay tontolony evangelika izay. Tsy nisy nanampo moa ny rehetra tamin'ny fahitana any Arna izay lasa ny hira evangelika izay. Ary tsy nisy nanampo ihany koa ny rehetra fa mbola hiverina hihira ho an'izao tontolo izao i Arna satria efa tena latsapaka tao anatin'izay resaka hira evangelika izay moa ny tenany. Ka ny fanontaniana mipetraka amin'ny be sy ny maro amin'izao fotoana izao amin'ilay hoe inona tokoa ny antony tena nanosika ny Arna lasa ny hira evangelika ary namela ireo lamba sexy fa nivadika robe lava sy zipo lava izay tao anatin'ny fotoana vitsivitsy zay. Io moa zany tena mbola tsy nazahoan'ny valiny mihitsy mandraky ty androany. Marihina moa fa nandritra izay nihirany evangelika sy nanaovany robe lava sy zipo lava izay dia tao anatin'ny fitaizana i Marina Lemary na i Arna satria bevoka moa izy tamin'izy Big MJ nisaraka ary nitaiza moa izy nandritra izay fotoana lavalava izay. Ka izay no mahatonga ny rehetra ihany koa mametraka fanontaniana amin'ilay hoe no izy nitaiza ve no nahatonga ny Arna no nisafidy hihira evangelika izay aloha fa tsy hanao hira n'izao tontolo izao mba hahatonga ny zanany ho voataiza tsara ao anatin'izay resaka finoana kristianina izay sa ahoana. Rehefa nilomano tao anatin'izay evangelika izay tao anaty fotoana lava moa i Arna dia an'izao ankehitriny izao fantatra izay miparitaka ao amin'ny tambazotra Facebook ao fa hiverina hihira ho an'izao tontolo izao i Marina Lemary na koa i Arna izay. Ka maro ny taitra sy gaga ary maro sahady ireo mpankafy izay tena falifaly amin'izao fotoana izao raha nahare ny fanambarany Marina Lemary na i Arna toy izao manaraka izao. Araky ny nambarany tao amin'ny Facebook ny tao dia eto ny tenako dia manambara amin'ireo mpankafy ahatra zay ka hatramin'izao fa hiverina ny maha Arna ahy manomboka izao. Tsy hoe tsy hira evangelika intsony fa hiverina hihira n'izao tontolo izao hiova ny tantara manomboka eto miezaha mipetraka amin'ny mahanao ianao ihany. Ka eto dia manasa anao an-tanandroa hanaraka tsy tapaka ny pejy ny Arna mba ahafahanao manaraka an'izay vaovao rehetra ho avoaka ny Arna ao amin'ny pejiny zay. Ka eto ampiandrasana an'izay rakikira vaovao ho avoaka ny Arna ato ato zay moa isika rehetra amin'izao fotoana izao. Misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ty hatramin'ny farany. Azadino ny milike ny vidéo-ntsika ary tsarovatra hatrany ny miabony amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa misesy tao anaty gasy. Tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa.